Salama, salama. Salama, salama. Faly miarahaba antsika rehetra. Akory aby sa? Mbola tsara antsika jiaby. Manahoana salama, salama. Sambotain'Andriamanitra daholy amin'izao alandro alakamisy izao. Resadresaka kely ah. Eno tsara zavatra resako ty. Eno tsara fa azafady ny hoe manopa na miteny ratsy fa eno tsara aloha zavatra resako. Za koa rehefa miresaka misy façon somary afako mampita azy tsara aminareo dia ialako tsindry mety misy manafitoana anareo reny façon reny fa za somary ohatrohatran'izay kely za. Voilà. Resaka kely resaka décentralisation. Décentralisation. Resaka kely an'izay za io androany dia ny tsara. Ny inona moa ny hoe décentralisation? Manao ohatra ambangivangony mba hahazahoana azy mivantana tanteraka za mba azafatry maro dia olona tsy dia mahay anazy io na zara mbola maro koa ny zavatra tsy haiko anatiny fa ny fahazahoako azy zany no avoakako eto. Décentralisation. Ny normal be raha ny réaction'olona amin'izao zany somary manafitohina kely le izy. Le décentralisation manafitohina olona. Za moa tsy fantatsika hoe centralisé ao amin'ny capitale daholo ny zavatra rehetra. Centralisé ao amin'ny capitale. Dia ny etaetan'ny sisiny amin'izay zany, ny lakaoty, ny faritany sasany mba hoe décentralisé mba misy ny aty amin'ny Dego, Tamatavy, Fianarantsoa, Toliara mba mitovy lanja ny zavatra misy ao Antananarivo. Fa tsy mila hoe rehefa hikarakara zavatra dia mandeha Antananarivo handany vola amin'ny toerana tsy hay, mety hôtely rehefa tsy manakavana, ny vola lany tsy vita ny zavatra atao dia miverina fotsiny any amin'ny faritra misy anazy any, tsy vita karakara akory. Na hiditra birao amin'olona tsy hay, olona tsy fantatra mandray anao Antananarivo, sahirana. Hitanao atsika gasy rehefa mahazo birao zay dia tena ohatran'ny hoe mpanjaka kely reny mihitsy. Inona ny ananareo? Inona ny tadiavinareo? Inona andraso kely ery? Ohatran'izao. Azonao? Dia ilay olona avy amin'ny faritra zany somary matahotahotra miditra birao dia zarany ara mahazo an'ilay décentralisation zany. Mba reo samby zareo zany ohatra ataontsika hoe Fianaratsotra, akory ianao samby amin'ny tana mahay dia ianona reo zanak'ianona ny ao amin'ny bureau nianao ka dia sa problème zao fandao. Resao mba moramora ilay fifandraisana. Ohatran'izay koa faritra varitra ohatra karakory mazala zanaka ihany koa ny amin'ny bureau dia mba mora ilay fifandraisana zany fikarakarana taratasy. Fa raha vao ny amin'ny faritra zany mandeha amin'ny capitale dia somary sahirana izay fifandraisana zay zany raha misy zavatra karakarana zany, ny déplacement ny vola. Ohatra fotsiny ataontsika hoe resaka hoe jirama io ohatra. Anisan'ny anankiray aby zay. Ny jirama zany rehefa miasa amin'ny toerana anankiray misy vola miditra ao dia iny tsy tonga dia ampiasaina mivantanao fa tsy maintsy alefa miakatra Antananarivo aloha. Alefa miakatra Antananarivo. Dia rehefa tonga Antananarivo ny vola, ny an'ny iray manapaka hoe zao ny carburant alefa ampiasainareo ao. Na tsy ampy dia ataovy amin'iny aloha fa rehefa anona dia ho hita eo. Zay matetika zava-misy. Iny aloha ny misy manao versement ny faritra anankiray makany Antananarivo. Centralisé zany. Dia rehefa ilaina amin'izay rehefa hividy carburant dia miandry ny avy any Antananarivo oviana vao andefa vola indray amelomana an'ity fa efa tsisy ny carburant, efa tapaka ny jiro ary daholo. Dia miandry dia ny avy Antananarivo indray mety tsy arakaraka an'ilay filana amin'ilay toerana iny ny vola alefa ny avy any. Miandry ohatran'ny hoe tondra vilia hoe efa nalefanay any daholo ny sakafo rehetra ny vokatra dia ahoana amin'izay inona no hoanina eto. Dia ozy ny avy any Antananarivo hoe ity ny misy aloha dia hoanina ataovitovy amin'iny aloha. Ohatran'izay zany le centralisé sy ny décentralisation le angatan'ny olona amin'ny sisiny io. Marina. Raha misy olona voatotoina amin'io marina ny azy. Ny vokatra rehetra Antananarivo ao, ny zavatra rehetra Antananarivo ao na izaho ave. Za zany olona avy ao Antananarivo. Dia anaiky ve za hoe
am'le resaka décentralisation mety za voalohany tsy nanaiky allo centralisena foana raha za ny olo avy ao Antananarivo mieritreritra ve nareo hoe Rajoelina ve hiditra amin'izany décentralisation zany Rajoelina ve hiditra amin'izany i Ravalomanana ve raha tonga fitondrana ve na izy teo anaiky an'izany normalina be satria lasa nivondraka Antananarivo de misy manko miteny foana hoe afetsendreo tsy hoe reo ny fetsy fanao ny bado tsy hoe reo ny fetsy fanao ny bado normalina be zany raha tao Fianaratsoa za ataky zanaka faritany Fianaratsoa avangadrana Tesaka any papako mamako avy aty Orombe bara raha ta Fianaratsoa ny capitale ka centralisena atao abondraha za koa anisany tsy nanaiky velo amin'io foana aza décentralisena zany satria tombony ho an'ny Fianaratsoa zay ohatran'izay Antananarivo zao tombony ho an'ny Antananarivo tsisy anaiky an'izany izay mahatonga an'io kotrokotrona an'io tetezamita io satria mitaditady ikitika an'io décentralisation io normalina be raha kotrokotron'olona ny fitondrana io tetezamita io ny côté olona efa samby olona tsy mba mahay fanoana côté tsy mahay fanoana mifanitsakitro atao mifanimba atao zany toe-tsainy côté za hitanareo côté fa ny olona ao Antananarivo za manko tsy pour amin'ny ohatrany Luc Hervé miteniteny resaka razana ambany andro merina ohatran'izay fa za tiako ny cohésion ndreo olona reo niara niasa tamin'ireo tiako ny cohésion ny olona reo mafy reo olona reo raha cohésion fa ny côté le misolelaka de fanitsaka de mifanimba le namana mba miaraka ato namana ato côté raha samy côté indray mifanimba satria zatra le misolelaka zay ny problème zay na hitaky zavatra anankiray ary de mbola iny anankiray le olona ray koa manimba ny anankiray zay ny fomba ny côté zay mifanimba fa ny merina tompoko aminao izy miady fa reo samy zareo grave ny cohésion ndreo ary tena tiako ro mentalité ndreo olona reo tiako ny mentalité ndreo merina reo tenena raha anareo rehefa mahazo place de manao zao fetsifetsy reo olona reo tsy fetsy izy oui fetsy izy ka fetsy izy ianao badiko ianao sagnana de izy lazainao fa fetsy ianao sagnanako za raha azoko fetsenao de fetseko koa anao tsisy olona iaraka asa amin'ny sagnana anao zatra mifanimba za manana témoin be amin'izany jereo nge za zao manosika firy tao olona tao côté avy amin'ny Orombe ao iny tany sako taminareo to za tsy keverina mihiny naposiko reo de zany rey sombany zareo torina atao ina asorina amin'ny asako amin'ny présidence zany mentalitena côté zany ifonako fa tsy ny côté rehetra koa misy manana maizy azy reo olona reo fa question mentalité no resahako eto raha ta Fianaratsoa tao ny capitale ka centralisena tao raha rehetra za koa tsy nanaiky hoe tsy mila décentralisation zany za niady an'izany satria samy miaro ny tombontsoany normalina be raha kotrokotran'olona amin'izay io fitondrana io kotrokotran'olona satria mitady miketriketrika décentralisation oui tiako tenenina hoe tsy ny ampivoatany ny fetsifetsy fianao ny sagnana zay voilà za tena tiako niara-miasa tao zany tiako miara-miasa amin'ireo olona reo nga tena nahazoako expérience maro kivy am'izay olona côté miara-miasa tamiko tao niposeko de zany ndray natao misolelaka am'le olona présenteko aminazy reny daholo zareo ty ohatran'izao ty mandray le olona merina tena mandray mihitsiny
présenteko any daholo za am'izay za miprésentena zany ataony eny any anganiny tao mialatsiny am'le moa fa mba azahoanareo asa za monko rehefa somary mafanafana de mampiasa an'izay tsy misy cohésion fa mifanimba de lazaina fa hoe fetsifetsy reo olona reo oui fetsy izy satria anao sagna mifanimba vany amin'ny solelaka raha za tamin'ny plasin'ireo koa za koa tsy naiky décentralisation vazakasaka anareo ifanoana sa tsy ifanoana fa zareo merina mifanoana tsara mety miady zareo amin'ny hevitra anankiray mety politika fanoana raha joelona zany tsy anaiky décentralisation itovizany amin'ny raha valomanana zany normalina be fa manantena manko zany ny côté rehetra hoe i Mikaela eo de mba mangataka am'izay mba décentralisena am'izay zavatra rehetra rehefa tsy izay fa tsisy vola ty nandeha tototo Antananarivo andeha tahaka an'izao ianona an'izao fa sahirana na ny moyen de déplacement aller retour lany iny dossier tsy vita satria lany ny vatsy izay angely izy ohatra ny jirama ohatra ny ana resakana rehetra ataotao reo mba décentralisena am'izay mba tombontsoa isaky ny faritra zay moa zany ny faniriny lakôty rehetra ka de asa re anareo fanoana nareo tsy fanoana nareo zay ty na côté zay efa be Antananarivo zay mifandray amin'ny olona rehetra fa anareo zay tsy fanoana ary nafarana finaritra ny asa tamin'ireo olona reo satria nahazo aucun expérience maro be za tsy hiteny mihitsy fetsifetsy ny merina satria matoy tamin'ny tsapanao fa fetsy dian'izay anao bady sagnana anao ka tsy afaka manao fetsy oatra anazy koa makasitraka amintsika rehetra mirary soa ohatrohatran'izay zavatra lazaiko andrano moa zany fa de ambava homana po mieritreritra alohany tezitra sy anompo ao de eno tsara aloha zavatra niresahako teo makasitraka antsika rehetra Madame Lewis ty t-shirtako ty marka tamin'iza vice président zanaka faritany Fianaratsoa io Fizafafi vice président zanaka faritany Fianaratsoa zay ty mahatonga an'ity anaty ty logo amin'ny maha-orombe anahy responsable ny resaka fikambana taorombe i Fizafafi makasitraka antsika rehetra iloma daholo manaraka indray